Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic et Fabiola, la référence de la mode africaine. Manoul Chanao, le JT. Hevena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanim-pitoloha amin'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto am-pijerena le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao takarivany alakamisy fa 7 ambin'ny folo ny volana jolay izao. Reto ny lohateny. Nisokatra omaly tao Lusaka Zambie ny fionana tampony amin'ny Komeza. Nanapa-kevitra ny ampianatra amin'izay rehefa amerina an-tsekoly ireo zaza malagasy ireo mpampianatra nanao fitokonana. Ampiakatra ny sarandalana ho 500 ariary ireo kooperativa mivondrona ao amin'ny FMA na ny fitaterana mendrika eto Antananarivo. Amafisina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Bongolava. Any ivelany manao antso amin'ny filoha turka ny filoha amerikanina ny amin'ny tokony amitsorana ilay pastera amerikanina no gadraina ao Turquie. Miaraba toko klasy toko vavy tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao alina izao ary manasanao mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany voalohany no anarantsika ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa no hijerevantsika zanam-pandarana maro samihafa tahaka ny hoaiza ny hoianao ary ny insolite. Andao ary iaran'olotra izany aminao ny tenako sy Rina Andriamalala. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Hosantaritsika amin'ny vaovao mikasika ny Komesa izany. Nisokatra omaly tao Lusaka Zambie ny fionana tampony ho an'ny Komeza i Madagasikara no filohan'izany vondrona izany tao anatin'ny rotaona tao anatin'ny latine no nanambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa tokony ho amafisina ny fiaraha-miasan'ny firenena rehetra mpikambana. Taitra vaovao Jerry Edouard sy Ian Zarakotonoray. Nampatsavy ny filoha nandritry ny latine fa maro ireo fiovana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny rotaona. Hisy fiantraikany eo amin'ny toe-karena izany noho ny tenany mety ho tsara na mety ho ratsy. Hiazovahana ny nationalisme izay mety ampianaka ny fifaninanana toy izay ny fifanarahana. Excellences, mesdames et messieurs, une autre première que le Komeza a accomplie. Ny lesona izay tsara ho raisina amin'ny fikasana hiala amin'ny multilatéralisme ka hitodika amin'ny nationalisme be loatra dia ny tokony anamafisana ny fifanarahana eo amin'ny sehatry ny varotra, ny fampiasam-bola, ny foto-drafitrasa ary ny fampivoaran'ireo sehatry ny angovo. Efa tsapa ny zava-bitantsika hatreto ary tokony antsapa isika fa ny tsenam-barotra eto amintsika dia ampahany kely amin'ny fifanankalozana iraisam-pirenena. 7 miliarda dolara amerikanina ny vola mihodina eto amintsika manodidina ny 100 ny tsena ifanaovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Komesa miatrika ny fidirana ao amin'ny tontolo nomerika ny lohahevitra tamin'ity fivoriana an-tampony ity. Ho voamarika amin'ny lafiny 3 ity taonjato fa 220 ity hoy ny filoha. Mampahatsiahantsika fa ho voamarika eo amin'ny lafiny 3 ity lohahevitra ity. Ny fitantanana ireo fahaizana, ny fianarana tsy tapaka, ny fahaizana mivoatra, teknôlôjia ny hita sy ny serasera moderna no manamora an'ireo. Elles ont commencé l'émission de la carte jaune Komeza numérique. Tsaivina fa ireo firenena mpikambana amin'ny Komeza no voalohany amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia ny hita sy ny serasera amin'ny alalan'ny fandoavam-bola amin'ny endriny elektrônika. Fantatra fa efa misy ny application Komeza
maro ireo fampivoarana izay vita teo anivon'ity fifanarahana ara-barotra ity tsenam-barotra lehibe misokatra ho an'ireo mpanondrana vokatra malagasy rehetra. Pour que nos pays participent à la nouvelle économie mondiale. Notsindrin'ny filoha ny mahazava-dehibe ny tetikasa une ceinture une route izay hampiroboroboana ny haitao eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa ny angovo ny hita sy ny serasera mba ho fampandrosoana ny firenena tsirairay. Fa manao ahoana kosa ny toetroetry sy ny endrika izay sy tsenam-barotra iraisam-pirenena izay. Tsena iombonan'ny Afrika ety amin'ny faritra atsimo atsinanana natao hoe COMESA nisaraka amin'ny 20 amin'izao ireo afrikanina mpikambana raikitra anatin'izany anisan'izany Madagasikara. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny anatin'izany vondrona izany satria ahitana fifanankalozana maro hoy ny mpahay toe-karena. Tsy ny resaka varotra sy ny fanondranana fotsiny fa eo ihany koa ny fifanankalozana traike fa Miora Merjatovo sy Dolpha Rakotoniaina no mitondra ny antsipiriam-baovao. Hatreto dia mbola ny 300 ny vokatra ondran'ny Madagasikara makany ivelany ihany no mandeha amin'ny tsena ny COMESA. Manjiza ny 300 tapitrisa nefa ny mpanjifa ao anatin'io vondrona io ka tokony ampitomboana izany hoy ity mpahay toe-karena iray ity. Tombony maro mantsy no ho azon'ny Madagasikara amin'izy mpikambana feno ao anatin'ny vondrony COMESA izao. Zavatra mazava dia hoe tsena ho antsika malagasy io tsena misokatra ngezabe 520 tapitrisa ny malagasy zany hoe 520 tapitrisa no tokony ho mpanjifa eto Madagasikara. Kanefa anatin'ny COMESA dia misy 500 tapitrisa ny mponina ao anatiny ao zany hoe ireo consommateur potentiel mpanjifa azo eritreretina ao anatin'ny COMESA ary ao anatin'ireo firenena 20 ireo misy firenena efa mandroso lavitra ny Madagasikara. Lesika tsena ahafahantsika manatanteraka tsaka ny siandavan'izany anefa tsy fahafahan'ny mpandrara malagasy mitrandraka araka ny tokony ho izy ny fifanankalozana ara-barotra ao anatin'ny kontinanta afrikanina. Eo ihany koa ny lafin'ny fotodrafitrasa fanamorana ny fivezivezen'ny entana any amin'ny sistany mampisaraka ireo firenena ary mila jerena manokana ihany koa ny fotoana lany miaraka amin'ny saram-pitaterana. Ny teboka iray tena tsy ahafahana manondrana ao amin'ireo firenena 20 ireo ihany koa ny mbola anaovan'ny fanjakana malagasy vandohan-draharaha ny fanondranana any Eropa. Mila mijery fanaovantsika tsinitsiny ny namana kala-afrikanina ny tena antony ngezabe dia rehefa tena alalinina koa nge le izy. Raha inona moa ny avezany vola mampiodina ny COMESA raha lalintsika kely dia ny Union Européenne nge mamaty vola ny COMESA tsika afrikanina zany mila mieritreritra be manoloana an'izay. Mbola malalaka amin'ny fampiasam-bola sy ny tsenanasa ihany koa anefa ny vondrony COMESA ary hatreto dia mbola i Ethiopia sy Angola hatrany no mitana ny loha laharana eo amin'ny tanjakany arikarena raha eo amin'ny vondrony COMESA. Mbola ho tanteritsika eto hatrany ny diany filoha satria dia fantatra fa ny gadona io arivo tao nosy be rehefa avy tany Lozaka tany Zambie ny filoham-pirenena ka tonga soa eto an-tanindrazana arak'izany nisy ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay nataony tany nosy be ka ho tanteritsika eto ihany ny mikasika izay mikasika an'iny fa hiditra ao anatin'ny dokam-barotra fohy isika ariverina eto rehefa avy eo. Ny sehatry ny fanabeazana no anoizantsika ny vaovao nanapa-kevitry ny hampianatra amin'izay ary hamerina an-tsekoly ny zaza malagasy ireo mpampianatra nanao fitokonana nanomboka androany. Ny talen'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana rehetra sy ny Cisco Misavalo ary ny Dren Nalamanga no niaran'ny vondrona nanao izany fanambarana izany. Ny alatsinainy avy izao dia hiverina an-tsekoly avokoa ny ankizy rehetra hoy izy ireo. Etsekilan'izay kosa efa manamafy ny famerenany ireo avy any amin'ny sekoly tsy miankina no tsy dia ny Miora Merjatovo sy Dolpha Rakotoniaina. Tapaka androany fa hiverina ampianatra ary mianatra avokoa ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana rehetra manerana Cisco sy ny Dren Nalamanga manomboka rahampitso ary farafatarany amin'ny alatsinainy. Fanambarana izay nolazain'izy ireo fa fitsinjovana ny ankizy malagasy na tsy mbola voavaly tanteraka aza ny fitakian'ireo mpampianatra amin'ny tokona. Efa 3 volana latsaka mantsy izay no nisy ny fiatoan'ny fampianarana teny anivon'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana. Ny alatsinainy izao araka izany no hiverina an-tsekoly manontolo ny mpianatra rehetra ary efa misy ny fandaminana ho amin'izany ho an'ireo izay afaka mianatra manomboka rahampitso kosa dia mianatra izy ireo rahampitso. Ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra efa voaresaka teo no ny tombotsoa avo ny zaza malagasy
ny lohandohan'ny syndicat manao fitakina angamba zareo manana ny heviny ihany fa ity moa zany dia natao hoe ny draine ny sisco sisco ny sefzapy ary ny talitseikolo no ny resaka teto dia izay no zavatra mivoaka navoakana tato zany. Etsy ankilan'izay kosa efa mamarana ny fandaharam-pianarana ny eto anivon'ny sekoly tsy miankina izy ireo izay miompana amin'ny famerenana amin'izao fotoana izao. Tombony voalohany ho anay aloha le hoe mianatra foana mandritry ny taona fa ny classe d'examen zany nay nampiana mihitsy ny ora fianarany mianatra alarobia hariva sy asabotsy tontolo ny ankizy mba tratrarina amin'ny programa ary koa avonina azy hiatrika ny fanadinana. Ao anatin'izay ihany koa reto ankizy reto izay efa samy mametraka lamina amin'ny fandaharam-potoana indrindra amin'ny famerenana any an-tranony. Efa mametraka lamina miaro tory amin'ny alina dia mifoha maraina indray manao révision. Efa miezaka manao rattrapage. Rehefa any an-trano dia manenjika manao famerenana. Fandaniako ny révision milamina tsara rehefa misy temps libre kely tsy maintsy mandray cahier. Fizika ny tena atahorana dia ny aferimberina izy tao zio. Marina fa tsy mbola misy fiovany ny anatanterana ireo fanadina-panjakana fototra eto amintsika amin'ity taona ity ny CPE izay voafaritra ny talata 14 ny volana aogositra ho avy izao, PEPC alatsinainy fahatelo hatramin'ny alakamisy fahaenina ny volana septambra ho avy izao. Izay no mikasika an'iny faharaha ny sehatra ny fitaterana indray dia ampiakatra ny sarandalana ho 500 ariary ireo kooperativa mivondrona ao amin'ny FMA na ny fitaterana madio eto Antananarivo. Hiatra manomboka amin'ny voalohan'ny volana aogositra izany hamenona ny volalany amin'ny fikojakojana ny fiara no antony fampiakarana raha ny fanazavana hatrany hoentin'ny mpiadinina Razafindramana sy Zo Randriatsalama. Nanapa-kevitra ny filohan'ny FMA na ny fitaterana mendrika eto Antananarivo fa hiakatra ariary zato ny sarandalana ho an'ny zotra sasany eto Andrenivohitra manomboka ny alarobia voalohan'ny volana aogositra izao. Tanjona amin'ny fampiakarana ny anatsarana ny kalitaon'ny fiara raha ny fanazavany. Hiatra amin'ireo zotra eto Andrenivohitra ao amin'ny FMA izay miisa enina izany toy ireo zotra 192, 163, 194, 109 sy ireo hafa. Ny antony iray oto moa zany dia misy ny didy amandalana izay mifehy fanaovana anasampitaterana didiny lalàna mba hampandre 5 andro meloa dia tamin'ny datin'ny 9 jolay teo zahay vao afaka nametraka ny taratasy ny procès verbal ny réunion ny fiche de présence teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia eo ihany koa ny embouteillage ka mahatonga le fivarotana asambarotra ny raharapitaterana fivarotana ho lasa ny ena be ny fafahana ivarotra lasa tsy mahavita toro intsony mihitsy le fiara fa very toro ray sy tapany. Anisany ireo voakasika voalohany amin'ny fiakarany sarandalana ireo mpandeha samy nanana ny heviny nanoloan'izany izy ireo. Mahatsara anazy aloha zany le tompona automobile efa fantatra ny misy fiatraikany any amin'ny fiarindrareo le izy kanefa ny jerena ihany koa le milafiny anankiray fa ny olona rena izy efa mandeha tongotra daholo le tsy zakany sarababem-bahoaka zany. Faramanao koa tsy dia maninona aminany izy. Miandry ny fanampiana azy ireo avy amin'ny fanjakana kosa ny UCTU na ny fikambanany kooperativa miasa eto Andrenivohitra. Ity fikambanany ity izay ahitana kooperativa eo amin'ny 50 eo. Ny UCTU hatreto ny tapaky ny assemblée générale aloha mbola mitsanina efa-jato ariary. Marina fa tsy ao anatin'ny UCTU na ny fivondronan'ny kooperativa miasa eto Andrenivohitra ny FMA fitaterana mendrika eto Antananarivo. Fa trangam-piarahamonina nisy tany amin'ny faritra Isava. Olona 7 ny rongo fitaovam-piadinana nanafika trano miisa 3 tao Anjinjaomby commune iray ao amin'ny distrikan'ny Sambava ny alatsinainy alina teo. Nanao tivy-danitra izy ireo mba andrahonana ireo olona nitafiany. Vokany olona 3 no naratra lasa tamin'izany ihany koa ny lelavola ray tapitrisa ariary miampy lavan'olona maitso 30 kilao mitentina manodidina ny 3 tapitrisa ariary.
efa nentina notsaboana tao amin'ny hôpitaly tao Sambava ireo naratra nanokatra fanadihadiana kosa ny zandarmaria-pirenena avy amin'ny brigady ny Sambava nisokatra ny alatsinainy teo ny tao-pamokarana lavanila ahina hiteraka tsy fandriam-pahalemana izany fepetra efa noraisiny GEPAS na ny groupement des préparateurs et acheteurs de vanille de la Savane tsy fandraisana lavanila tsy fantapiaviana. Fa mbola faritra iray mbola vosikady ao anatin'ny faritra mena noho izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa ny any Bongolava. Efa misy kosa nefa niezaka taon'ny fitondram-panjakana hiadina amin'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izany isan'izany ny fametrahana takamo matanjaka hanazavana ny tanàna eo indrindra ihany koa ny fisian'ilay toby miaramila ao an-dranomadio izay efa vita hatramin'ny 520 isanjato nanangona ny vaovao miarso Rojaravaka sy Stéphane Rakotomalala. Tao anatin'ny herinandro indroa nitrangana alatromby ny foko tany an-dranomadio anatin'ny commune Tsormandity Fionana faritry Bongolava lasa nireo jiolahy tamin'izany ny omby miisa 420. Za moa tsy te-hiteny an'ilay jaune rouge fa atao aloha ataontsika hoe jaune sensible ny tena manjaka raha atao anaty faritra Bongolava araka ny fahafantarana azy dia ny resaka alatromby. Azo adino fa misy ihany koa ny insécurité urbaine. Ho fampihenana ny trangana tsy fandriam-pahalemana etaetan'ny mponina ty an-toerana ny ampitomboana ny jiro manazava ny tanàna ampahany amin'izany ireto takamo miisa 520 ireto izay samy manana tanjaka 520 watt. Tsy hoe mijery zavatra anankiray fotsiny isika ao anatin'ny fampandrosoana fa zavatra maro indray mandeha miaraka jerena ary makany amina tanjona anankiray dia izay ny ilana ny fametrahana ny vina hoe 320 izay ny ametrahana an'ilay hoe fisandratana. Tsy afaka miatrika fiainana andavanandro amin'ny famokarana sy fampandrosoana ny mponina raha vao tsisy fandriam-pahalemana ka izay no antom-pisian'ity toby miaramila natsangana eto an-dranomadio ity. Fa efa maro izay fitondram-panjakana ny fandimby teto amin'ny tany sy ny firenena izay fa tsisy navaly ny etaetan'ny mponina ty Bongolava raha tsy ity fitondram-panjakana ity izay nametaka ity fototrafitra ngeza dia ngeza eto amin'ity toerana hitantsika maso eto ity reverinay fa tokony iravina miaraka amin'ny fametrahana an'ity ny olana ara-pandriam-pahalemana ty amin'ity faritra misy anay ity. 3 volana teo izay no nametrahana ity bataillon interarmé ity ary ny 520 isanjato ny asatreto no efa vita. Fa haoeny amin'ny plaza Ampeflo indray isika. Oronatsary vaovao be indray no atolotry ny plaza ho an'ny mpakafy ny Antoine Laguiep izay azo adika ihany koa hoe Marvel féminin hoy ireo mpahay oronatsary. Voalohany no andefa izany ny plaza Rampitso noho izany efa misokatra ny famandriana ho an'ireo mpakafy ireo oronatsary navoaka ny Marvel rehetra. Alors, ça fait combien de temps que tu es redevenu Ant-Man? Pas longtemps. Nivoaka ho Maltany Paris ny oronatsary vaovao be mitondra ny lohanteny Antoine Laguiep nahatratra 3 mahery ireo olona nijery izany voalohany tamin'ny fandefasana ny oronatsary. Raha ny antotanisana hojerena dia ity oronatsary ity no mitana ny laharana voalohany be mpijery indrindra tamin'ity volana Jolay ity raha ny any ivelany. Tonga eto amintsika kosa nefa izany oronatsary izany ankehitriny amin'ny alalan'ny fandefasan'ny plaza Ampeflo azy. Ant-Man et Laguiep izay andiany faharoan'ny Ant-Man moa zany izy io. Eto dia anasana ihany koa ho an'ireo izay olona mpakafy ny Marvel Studios angambany na ihany koa ny mankafy ny oronatsary Avengers satria dia fotoana anankiray ary oronatsary anankiray tsy azonao atao mihitsy ny tsy mijery ny oronatsary io. Manomboka rahampitso araka izany no andefasana izany etsy amin'ny plaza Ampeflo. Ity oronatsary ity izay manome toromarika kely anao sahady ny hoavin'ilay oronatsary Avengers andiany faefatra. Dia izay moa zany anisany hoe anasana indrindra na ihany koa ireo mbola tsy nahita an'izany oronatsary izany mihitsy tsy maninona fa afaka mijery foana ianao satria oronatsary mahafinaritra be izy io ary tafiditra ao anatin'ny tantaran'ny box office sy ny blockbuster izay tena hoe be mpiandry be amin'izao fotoana izao. Soma misy ny andefasana azy amin'ny 7 ora ariva ny sabotsy kosa dia intelo miantaona zany hoe misy amin'ny 10 ora amin'ny 2 ora ary amin'ny 4 ora sasany. Tsy miova ny vidim-pidirana na dia oronatsary vaovao be aza fa 5,000 ariary ho an'ny ankizy hatramin'ny 12 taona ary 2 ariary ho an'ny olon-dehibe. Marihana fa hojerenao amin'ny endriny 3D izany hoe misy solomaso hijerena manokana azy ity oronatsary ity.
21 juillet au Plaza avec Ant-Man et la guêpe en 3D. Soyez à la page des box-office mondiaux avec Canal 7 Vidéo. Info line 034 02 407 77. Eny Plaza ny fotoana araka zany fa ho toyan'izay koa dia misy ny fanokafana varavarana ho an'ny mpanjifa manomboka amin'ny farany herinandro ho an'ny orona ny toeram-pisakafoanana Chicose eny amin'ny tanety be Ivato. Ampiavaka azy bebe kokoa ny lakozia miompana amin'ny akoho omaly nisy ny andrana ara-tsakafo izay nitanterahana teny atoerana. Nanatanteraka andrana mialohan'ny isokafany amin'ny fomba ofisialy ny Chicose eto tanety be Ivato, toeram-pisakafoana amoron-dalana ary mora hita. Hita eto avokoa ny karazan-tsakafo vita amin'ny akoho. Anisan'ny tena mampiavaka azy ny fiompian'ny akoho ampiasainy eto amin'ity toeram-pisakafoana miavaka kely ity. Androany zany aloha tsy tena hoe misokatra ho an'ny be sy maro zay amin'ny fomba ofisialy fa ny zavatra ho ataona androany dia hanao test de dégustation zay atao amin'ny Chicose. Zany hoe hanao karazana plat maromaro zay momba n'akoho any amin'ny 12 telo ambin'ny folo karazana plany. Dia io zay mijery an'le remarque-ny olona sy ny critiquen'ny olona hanatsarana an'le zavatra tena ho ataonay sy zavatra hoe inona ny takin'ny olona sy zavatra tadiavin'ny olona. Tsy mijanona amin'ny akoho ihany anefa ny Chicose fa misy ihany koa ny sakafo vita amin'ny hazan-dranomasina, misy zava-pisotro sy sakafo maro isan-karazany amin'ny vidiny mirary. Ho fanamorana ny mpanjifa dia hanao livraison ihany koa izy ireo. Ny sakafo ato aminay dia manomboka eo amin'ny 6 000 ariary ka hatramin'ny 20 000 ariary farafabetsany. Raha mahaliana anao ary izany dia aza misalasala mitsidika ny Chicose tanety be Ivato manomboka amin'ny faran'ny herinandro avy izao. Ekipa matianina amin'ny resaka sakafo no andray anao eto. Miezaka ny manome fahafampo an'ireo mpanjifa ny hatrany kosa ny Annick Beauté. Anisan'izany ny fanatsarany ny kalitaon'ny tolotra omeny izy ireo, eo ihany koa ny fanatonana akaikin'ny olona amin'ny alalan'ny manjakara by Annick Beauté. Taona maro ny nisiany Annick Beauté, toeram-pikarakaram-batana eto Antsakaviro sy Tsimbazaza ary eny 67 hektara. Miavaka ary natao ny sarambam-be-bahoaka ny tolotra ato aminy. Meko ohatranareo hoe raha manao brochin atao aminay sady vetivety dia vita zahay mampiasa steam pod dia manomboka eo amin'ny 4 000 ariary dia afaka manao vola atao aminay. Tsara mariana sy tsindriana eto fa Annick Beauté irery ihany no namorona izany hoe marka top list zany. Raha te hanana volo tena qualité tsara ianareo dia tongava aty amin'ny Annick Beauté. Noho izay tolotra miavaka izay dia maro be ireo efa nahazo fahafampo teto amin'ny Annick Beauté, anisan'izany Evelyne. C'est depuis 2014 que je fréquente les salons Annick Beauté. Et moi, j'adore les salons Annick Beauté pour la qualité du tissage. Donc, c'est le seul salon ici à Madagascar où je tisse mes cheveux et je suis vraiment contente. Tsy adino ihany koa ny fisiany Manjakara by Annick Beauté eny Andrefanambojanahary sy Analakely. Fomba iray entina anakakezana ny mpanjifa. Dia ao anatin'io carro io zany ahitana ny zavatra rehetrarehetra, misy ny appareil rehetrarehetra fanaovana tarehy ao misy ny manao extension cils ao manao épilation ao rehetra izay hitanareo atao amin'ny salon d'esthétique manao manicure ao manao ny onglerie rehetrarehetra ao anatin'ireo carro ireo ka dia manantenana fahatongavanareo rehetrarehetra atao amin'ny Annick Beauté izay. Fa iny sariny ihany koa no antsika miampita amin'ny maresaka azy any ivelany. Manao antso amin'ny filoha turka ny filoha amerikanina ny amin'ny tokony amitsorana ilay pastera amerikanina no gadraina ao Turquie ity pastera ity izay voaroroy tamin'ny raharaha fampiororona raha ny fanadihadiana. Mangataka ny amitsorana ilay pastera amerikanina voatazana ny Turquie ny filoham-pirenena amerikanina Donald Trump. Navoaka tao amin'ny tambazotra Twitter ny antso ataony amin'ny filoha turka Erdogan ny amin'ny tokony amelana malalaka ity raim-pianakaviana kristianina ity. Marina fa nanomboka ny volana Oktobra 2024 i Andrew Branson no voatazana ny aya amin'ny resaka kolikoly. Nasain'ny tribunal turka ho tazoma vonjy maika izy rehefa niakatra fanotelo ny teny anivon'ny fitsarana. Antony lehibe nitazomana azy raha ny fanampanazavana ofisialy ny fiasany ho an'ny antokony mpiasa Kurdistan teo ihany koa ny fanampiana ny Fethullah Gulen izay nosokajian'ny Ankara nanao ny poitra ny taona 2022.
mbola eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany rehefa tafavoaka tao amin'ilay zohy tany Thaïlande ny herinandro lasa teo ireo mpilalao baolina sy ny mpanazatra azy dia niroso tamin'ny fanompoam-pivavahana izy ireo amin'ity androany ity. Miverina amin'ny andavanandro ny fiainan'ireo mpanao baolina sanglier sauvage izay tavela tao anaty lavabato ny herinandro teo. Ho an'ny androany niaraka tamin'ny mpanazatra azy ireo mpilalao baolina ary nandeha mivavaka tamin'ny toeram-pivavahana boudista. Rehefa tavela tao anaty lavabato nandritry ny 2 herinandro, omaly izy ireo no nivoaka ny hopitaly. Nandray anjara tamin'ny fitaom-pivavahana nitondranam-bavaka ireo olona tsy hita popoka tamin'ny fanavotana izy ireo ihany koa ireto mpanao baolina ireto. Izay ny vaovao azo natolotra tao anatin'ny tapany voalohany reto kosa ny miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny musée de la photographie eny Andohalo no hitondrananao anatin'ny zanam-pandaharana ho aiza. Ny toerana misy an'i Zambie indray no nanontaniana ireo olona ao anatin'ny Oyaman. Farany vehivavy iray teraka tao anatina fiaramanidina no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandry antsika aorian'ny ireto dokam-barotra manaraka ireto.